Miala onitra io. Potak'izay. Fa mampitipitika amin'izay le orana fisiny toetra. Ozy izy amin'izay fanamasina. Tongotra maty raha tsofinao velona. Tsofy io fa tonga dia makisako. Hitan'ny olona rehetra. Tena ohatr'izao tao ambositra. Teo oralinina zava fa manodidina aizina. Rehefa loto zay lena daholo lalana tany andriaka zany hoe ny orana tany ambany tany fa tsy mahazo mikasika ny tapovinany na manao vinanynany eo. Hitanareo sy nilaina koa le chapiteau sy nilaina le izy. Ka misy zavatra indray ampanaovin'Andriamanitra mifanohitra. Efa hipetsaka moa zany tato amin'ny safampony. Fa pasteur Marin tany Moldave. Fantatrareo 50 taux de glycémie zaka ny vatan'olombelona. 5 zany 6 zany efa lasa. Ny vatan'ny pasteur Marin 30. Averiny 30. Dia ozy izy mivorina daholo ny dokotera ilay tao amin'ny hôpitaly hijery zany hoe olona manana taux de glycémie ambony zany nefa tsy maty. Tonga tany atrano pasteur Marin 2013 tonga tany atrano. Dia za tsy mahafantatra nin'inona. Raisiko ilay jus mamy be tao atrano miaraka amin'ny chips. Dia ozy hoe teny eo madama. Tablosaka mitana zay. Dia pasteur Marin koa tsy miteny hoe madama ane marary. Fa vao tonga tany izy. Piagy ianao tany amin'ny bishop. Screw you. Dia hoany. Dia ozy izy le raha matoa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fa sotroa laniny efa ela-tsinirana mamiko. Sotroa teo. Zay renana elena fa tsy avaty aty amin'ny anaran'i Jesosy. Kepony le chips. Ny rivan'iny izy ny testena. Tonga dia 1,09. Normal. Tonga tany 2014. Farany teo vokapatra volana lasa zay. Hirahirany tanàna zany. Zara vao tonga. Toetra ny fitsy tako fa manino pasteur be ohatran'ity manao an'izao. Hay izy misy zavatra ao. Misy rangahy anankiray mitao attention ambony foana. 17 tsy midina anana sy torotena ohatr'izao dia miteny dia mandeha. Ozy izy fanamasina tamiko. Inona ny zavatra tsy fihinanao indrindra? Amin'io misy any zavatra tao midongolo ohatran'izao iny. Iny tsy hoany indrindra nefa tia indrindra. Ozy izy trafikena. Io zay nefa avy eo. Minana izay trafikena laninao. Atsasakilao miara indrery mihinana azy. Nefa vao tension. Vita ny trafikena atsasakilao. Verina normal na mandrakandroany tsy miakatra tsy hoe tension. Toeran'Andriamanitra médical. Ary zay na tonga lera amin'izay mitsangana. Vao vita ka de miracle dia ozy izy maintsy ana. Inona moa izy nilako an'ity diplôme ty tsony pasteur. Fa dia tena tsy ilaina tsony ty fa asa vaovao zao e. Ty zay rehefa avy eo après dokotera amina misy tena tsara tena zay. Mazoto eo. Le fararany lasa dokotera pasteur. Enao misy zavatra mpanovin'Andriamanitra anao. Tena hoe misy zavatra mpanovin'Andriamanitra anao. Endrika Andriamanitra ao anatinao. Izay tsy tovizanao amin'ny hafa. Zay atao. Zay tadavina. Zay trandrahana. Zay toriana. Dia mandiana. Miavaka ianao. Amin'izay fotoana izay hoe ilay izao tontolo izao ianao. Alléluia. Misy miaingo ve? Ho toy izao
torarivany fitoizan'izay programme zay amen fa tsy nety mihitsy ana tsy mijoro teto aloha nanokatra an'izay opininy zay manolona hoe école de ministère zay rahatsika vity fiofanantia olona hafa mihitsy ao anatin'ny telo androany misy alohan'ny arivo manomboka ataontsika hoe miroso sasany eo mafaka mandeha misakafo tsika afaka manao zavatra tokony atao miroso sasany eo tsika miverina fa tonga dia 10 minitra eo misy rompan'Andriamanitra mitarika amin'ny telo latsaka fefany eo zany miakatra amin'ny telo latsaka fefa pile efa manomboka mizara ny école de ministère tsika manaraka raha liva ihany ho tohizana reky satria ho asehoanao amin'izay hoe aiza amin'izay ny tena toepo ahafan'Andriamanitra manohana anao sy miaraka aminao ampahobo ministère anao amin'izay tsy azo sakanana tsony fa ianao lasa le mangilatra ao anatin'le zavatra mpanaovan'Andriamanitra araka sangarana mitondra amin'izay dia vao fandeha milanitra ny tenanao tsika sotran'Andriamanitra sotranao zay Andriamanitra maray ny mitandalina ny mifahendrena ny mifahasoavana zay nomenao anay teo anatin'ny ministère sampanay fa tanana sy tongotra ny maso saina anankiray zay mifameno maneho ny tena anankiray de Kristy misaotranao zay midingana sy mifitonanao manolona ny zavatra mpanofanao anay renay avy aminao obanay Andriamanitra misehoa ny fiainanay mamemoa anay Andriamanitra dia taterao ny fiainanay zay tokony anay avy amin'izay ho anao mifankasitrahana mandrakizay ampio zay mba olona sy vehivavy mendrika ny antsonao sady tahinao mba omby ministère zay kianao anay manome voninahitra anao zay amin'izany ho anao hoe mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anarana Jesosy Kristy velona masy malakely Nazareta dia ray tompo memboninahitra mandrakizay ianao amin'ny anarana Jesosy amen zao ny vokatra avy ao anatin'ity ministère ity dia anaraka anao ao anatin'ny fanomponao mahatoky ao anatin'ity ministère ity ninonina tokony anao rehetra mifanosorana amin'ny dingany fitaren'Andriamanitra sy fanatrehana dia ataon'Andriamanitra omba sy anaraka anao zany amin'ny anarana Jesosy rehefa vita ny minerantsika sy fampianarana anatin'ny école de ministère dia samy maka tsirairay amin'izay daholo ny ambassadeur sy ny korana sy ny pasteur rehetra tonga dia formation mitovy ambainina dia iny rehefa avy eo ny enonao any an-trano arahana moramora fa isy bitsika teny amiko fanamasina zao isy bitsika ony avy amin'ny fiainonao an'izany amandin'Andriamanitra ny fonao manokany satria azatra mandara zao lay izy vetivety kely fa rehefa mitoetra ao anatin'ny rehefa miverina foana amin'izay lay izy dia lasa mivadika ho toetra ao anatinao amin'izay satria mbola mipofo fanamasina aminao amin'izay hoe tiany eretsyretina nataonao kely efa tsy sakana zao no mahafinaritra dia zao ninonina tontolo rehetra namboatsika io ianao mbola hitako profo zany fa kivy ratsy misy ny devoly fa olona mandrosoka ianao ty ary olona mahatoky ianao allo dikan'izay dia ngavy ianao mandroso foana zay fanitsinao omen'Andriamanitra dia resam-pitiavana zay fanirena omen'Andriamanitra dia resam-pitiavana fa nidikany hitondran'Andriamanitra anao dia tsara lavitra anao fanomboanao mahitanao lehilahy sy vehivavy tahin'Andriamanitra zao no fahasoavana fahasoavana Amen.